Ny mampiavaka ny orinasa Tiava dia ny fikasana mandrakariva, ny qualité, ny fanajana ny environnement ary ny fitandrovana ny sécurité. Amin'izay lafiny izay amin'izay système intégré izay dia miara-miasa amin'ny HKM Baikis Madagascar izay ahafahanay pérenniser ny activité anay. Ny fahitanay ny sekoly ambony momba ny QSE eto Tamatavy tena opportunité ngeza be. Zavatra vaovao be io nefany zavatra tena ilaintsika. Afatra ho antsika tanora. Raha ohatra ka hisafidy ny salaria dia ny filière QSE dia ahafahantsika mizotra amina carrière tsara sady ambony. Ny responsable qualité dia au cadre any amin'ny entreprise. Ho antsika mpandraraha kosa dia ahafahantsika mipérenniser ny activité antsika, ahafahantsika mahazo ny fahatokisan'ireo investisseur sy ny partie prenante rehetrarehetra iarahantsika miasa ny fanajana ny fenitra qualité, sécurité, environnement.